hoentsika mamarana fandarana amin'ity ariva ity dia taranja tsy dia fahitantsika firy ao anatin'ny fandarana mahery dia ny taranja kety surf izany natsangana ny volana me lasa teo tokoa ny MKA na ny Madagascar Skateboarding Association fikambanana izay ivondronan'ireo mpiangaly ny kety surf eto Madagasikara ary entina mampiroborobo ity taranja ity eto amin'ny nositsika mitondra fanazavana mahakasika an'izay fitsanganan'ny MKA zay ary Razafindrasata Tsiry Panoel filohan'ny MKA sy Razafindrasata Tsiory tompona andraikitra ny serasera ao anivon'izany fikambanana izany. Ny association MKA moa na ny Madagascar Skateboarding Association dia fikambanany moniteur malagasy rehetra eto Madagasikara. Ny foiben' izy io moa dia ao Betsakalava ny Devo Suarez. Nisy moa ny fifidianana dia izao no lany ho filohan'io fikambanana io ka betsaka moa ny objectif ho an'ny association tsy teny fotsiny aho afatsy ny hoe fikarakarana fifaninanana eo amin'ny taranja kety surf na au niveau national zany na au niveau international. Ny afaka tenenako moa dia misy any Yurizun izay efa 2 fois champion du monde ny kety surf no parrain any association Madagascar Skateboarding Association izay tonga tao Betsakalava moa izay 2 semaines nanamarina an'izay hoe anaovany ny parrainage ny association zay. Parrainage na olona champion du monde efa zavatra atao hoe ngezy zany azo lazaina ve hoe tratra mitanjona ho anareo mpankafy planche à voile taminazahoana an'izay parrainage zay miisa firy ireo moniteur gasy ao anatin'izay association zay? Ia tena efa azo atao hoe tratra ihany moa mitanja satria mbola vovolana vitsivitsy zay no nitsangana ny fikambanana dia efa nisy fizarana traikefa sady moa niarana tamin'ny Horizon ny fampizara traikefa tao moa zay rehetra amin'ny resaka expérience na eo amin'ny resaka fifaninanana zany na eo amin'ny resaka formation. Ny mpikambanao amin'ny MK amin'izao moa dia misy eo amin'ny 9 eo zany eo fa mbola hitombo moa izy satria efa manomboka misimisy moa ireo relève moa ny fitenenantsika azy ny relève zay efa manaraka tsy moramora araky ny laza zany hoe kite surf zany ny olona rehetra eto ambony tany matetika hoe touriste zany dia efa mahafantatra ny fisian'io ary izy io dia miintéressé ny olona rehetrarehetra mihitsy ary anisany isafidianany olona hoe aiza ny toerana andehanana rehefa anao hiala sasatra izy na eto Afrika na Azia na aiza aiza. Ao amin'io ohatra koa ny anisan'ny sehatra mampiroborobo ny fanatanjahantena malagasy satria betsaka ny atao azy lazaina fa matianina eto Madagasikara fa ny lalao iraisam-pirenena farany teo toy ny Jeux des Îles zao dia nisy indro kely satria somary tafilatsaka itsika raha oharina amin'ireo nosy rahavavy satria noho ny sy ny fisian'ny sélection na ny fifantinana ho an'izay matianina ho an'izay tena hita fa mendrika isy ny tena Madagasikara zany hoe tsy nahitantsika vokatra moa zany le izy indro kely satria nalahelo izahay pratiquant satria raha ny nosy rahavavy toy ny La Réunion, Seychelles, Maldives dia tokony za tsy teny hoe tsy adversaire fa raha resaka hoe niveau zany dia mbola azontsika resena tsara izy satria tena betsaka misy ary zareo avany maka expérience aty amintsika manao formation aty amintsika azahoana traikefa mihitsy kokoa zany hoe tsika zany anisany azo lazaina fa matianina sy manana traikefa amin'ny taranjy raha mbola eto amin'ny océan Indiana resana. Dia iny vaovao mahakasika ny kite surf iny ihany koa no entiko manakatona ny fandarana amin'ity hariva ity isorako anao naharitra nanaraka izany fandarana izany hatramin'ny farany ety mpamaranana dia tsy hainy tsy sotra ireo namana niarana no totosa ny fandarana tamin'ny tenako namana Norbert Rakotomalala no niaraka tamiko teny Akanja nitady sy nanangona ireo vaovao hoentina omenanao tamin'ity hariva ity ialaino nakantsary Romaina indrindran'ny sary sy feo ary Hervé no napita izany sary sy feo zany tany tokatrantsika avy tsirairay avy tany Jacques Rakotomanana kosa no teto amin'ny fanolorana manome fotoananao amin'ny manaraka indray avelo matopo.